marika ravalomanana na voa isika manana ny rina. Kandidarina Randriamasinoro nafonja ny 4 nomena ho an'ny vahoaka teny Ambohijatovo androany. Marika ravalomanana niona tamin'ny mponina Ambohitrimanjaka. Amin'ny kafaliana tompokilay sy tompokivavy no andesinay mitsidika ny tokantranonao amin'ity matonaly ity sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana Novambra taona 2024. Tonga soa ato amin'ny fotoana ny vaovao manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Tamin'ity niany ity no nifanome fotoana teny Ambohijatovo ireo mpanohana ny kandida ho ben'ny tanàna sy ny kandida ho mpanolontsaina natolotry ny antoko tiako Madagasikara eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Fotoana raiky sarobidy izay nanehoan'ny vahoaka tamin'ny filoha Marika ravalomanana fa miandrandra azy sy ny kandida timma ny vahoaka. Germain no menjanahary no mitatitra ny andindininy izay vaovao izay. Tsy misy ny ady hevitra, mazava ny sary, antoko matanjaka ny timy. Vonona isedra ny fifidianana ho amin'ny 17 ny volana Novambra indray. Nandritra ny iseho na maranana ny fampelezan-kevitra ho an'ny kandida ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ho an'Antananarivo renivohitra dia naneho ny vahoaka fa tsy mivady pitokisana amin'ny timy ary mankamamy ny filoha Marika ravalomanana. Ity farany dia nanatitra ny mazava-dehibe ny fifidianana ho an'Antananarivo renivohitra. Mametraka fitokisana tanteraka amin'ny rina laharana faharoa sy ny mpanolontsaina laharana fahaefatra ny filoha nasionaly ny antoko. Naneho ampahibe maso ihany koa ny fahavononany anampy azy ireo ho tombotsoa ambony ity renivohitrantsika ity. Tsy ampianarin'ny domano fefa mahay mahalala ary mavita koa dia eto aho ilaza aminareo hoe navoy isika tena navoy isika manana ny rona ka hoe aminareo hoe tena zava-dehibe ny amin'ny larbi ampisehovo izay firaisan-kinantsika izay hifidy an'ny rina lalana faharoa. Tsy anenina mihitsy isika ary tena androso aingana dia aingana satria olona afaka hiainanareo afaka hiresaka aminareo ary afaka natanteraka ny asa eny amin'ny vokotany rehetra. Hoy aminareo hoe tsy mora natanteraka an'ireny porte-à-porte reny fitsidiana ny toerana samihafa misy reny. Ao misy ranopotaka, ao misy fofony, ao misy zordira tsy esoriny sasany nefa ndraikina tena mahatoky aho fahita vahaolana aingana dia izy ary ho vita ny zavatra matahotra fa eo dadana ampy azy. Mihoatra ny 300 ireo kandida ho ben'ny tanàna timma eran'i Madagasikara. Voapirofo izany fa na misy aza ny antsonjay atao amin'ity antoko ity nanomboka ny taona 2024 dia vonina trano ny antoko hitondra ny anjara birikiny ho an'ny firenena sy ny vahoaka ao aminy. Hoantsika vahoaka koa avy mifidy tongava maro manatrika ny fanisam-bato araky ny mamaro antsika dia tena tsy ho sara ao araky mamaro antsika mameherika io namatsika ao ary ao tsara ny fanatrehana ny vokatra izay azontsika ka noho izany samia mijery manodidina ianareo ary ny vokatry ny PV koa minova vetivety tonga ty amintsika ireny. Mazava tsara ny afatra avy amin'ny filoha nasionaly ny antoko timy. Tongava mifidy aza velan'ny mpanao alabato sy ny mpanao osoka no andidy ny ho avy n'ity firenena ity. Ny fahatongavana mifidy marobe no any fandresena izany. Otina tana hira manao azy averena tyle otina Antananarivo. Fa teny amin'iny Ambohijatovo iny atrany dia tsy nadigna ny kandida Rina Randriamasinoro laharana faharoa ao anatin'ny bileta tokana
izay ho ben'ny tanàna ny commune Antananarivo renivohitra ny nagnano fisaorana tamin'ny fahatotosana Antsakany sy Andavany ny fampelezan-kevitra izay no tanterahana tagnatin'ny 3 herinandro teo eo izay. Nafonja ihany koa moa ny afatra izay nandesiny ho an'ny olom-pirenena jiaby izay monina eto amin'ny renivohitry Madagasikara amin'izao indrindra fa ny hiambenana fatratra ny safidiny vahoaka amin'ny manoloana ny halabato sy ny osika izay kasain'ny sasany atao. Ravo Razafy Mahenina sy Tokira Marolahy. Voatonga teto Ambojatovo nanantona ny vahoaka avy hatrany nataon'ny kandidatarina Randriamasinoro fotaka nandehanany hamonjy ireo mpombazy tsy nasakana ny kandida izany satria ny fiarahana ampesimy maro no tena zava-dehibe. Tsireraka ny kandidatarina Randriamasinoro nampitandrina ny vahoaka ny amin'ny alabato mila miambina ny rehetra ho izy ka andray ny fepetra mifanandrify amin'izay io ihany koa nanetana ny rehetra hifidy ary androtsaka ny larana faharoa ny tenany satria izay ihany no ahafahana mitondra ny fampandrosoana. Tiatsika Antananarivo ary tsy tiatsika avotsitra ho lasan'olo-kafa izy. Hay dia za koa manome toky atsika rehetrarehetra fa tena tiako Antananarivo. Zay anankiroa zavatra teneniko amin'ny 27 Novambra ho avy zao manentana anao hifidy numéro 2 tsy maintsy hifidy 2 atsika dia zao za koa manome toky atsika fa tena anao zay farany hery ananatsika hiarovana ny safidy amin'ny 27 Novambra. Aza matahotra nareo fa efa manao zay rehetra azo atao zay hiadina amin'ny mpangalatra fa tongava mifidy daholo. Tsisy atahorantsika izany hoe ho very ny safidinareo fantatritsika ny ataon'ireo fa vitatsika miaro an'izany. Ary za eto averiko ambenimbeny foana zay tena mialatsiny tsy hisangisangy fa tena hiaro safidy fa dia mampitandrina deny zao ho azy matetetika anao zavatra fahafany fa samy lehilahy nosorany reny menaka tsika tsisy matahotra an'izany eo. Faharoa manarakaraka izay dia zao rehefa lany somatsara tsika zany be ny tanàna eto Antananarivo zany tsy toeram-boninahitra. Hitanareo zao io za avy niosy-potaka teo tsy matahotra fotaka izany tsika. Efa avy nandeha taizy tsika mira eny sy tanjaka izany fampandrosoana ny tanàna tsinona fantatritsika ny zavatra misy eto Antananarivo zao mila hery sy tanjaka ka dia manome toky atsika hoe rehefa lany somatsara tsy andrarakilim-by adofa anateriteraka atsaka sy andavany zay asa tokony atao makasitraka atsika rehetrarehetra. Zava-dehibe ny safidy ary tsy voavidy folo izany na vato iray amonja aza dia afaka nova zavatra be nandritra ny fandraisan'ny fitenenana velom-pisaorana ny rehetra ny kandidatarina Randriamasinoro betsaka ny zava-bita atao anatin'ny 20 andro latsaka kely be ihany koa ny mbola ho atao amin'ny 5 taona manaraka dia nitondra fivoaram-piainana ho an'ny sambatan'olona eto Antananarivo renivohitra. Ny akony ranandalo teny Ambojatovo tamin'ity nian'ity hatrany dia hipoka olona ny kanjany Ambojatovo tamin'ity androany ity maneho izany fa mbola manana ny tanjany ny antoko tiako Madagasikara raha ny resaka eto Antananarivo renivohitra. Faradoboka feno afaliana fanantenana ary ikam-pandresena sahady no hita teny antoerana ary miandrandra ny fandresena ho an'ny kandida ny antoko tiako Madagasikara ireo mpanohana jiaby tonga tamin'ity niany ity. Miradora Benjamina sy Tahiriny Andrana ary nirina no nanangona ny faneho-kevitra ireo sasantsasany izay sendra azy ireo teny antoerana. Mazava ny lalakombana ho an'Rina Randriamasinoro sy ny mpanolo-tsaina amin'ity fividianana ny alarobia 7 Novambra ity. Raikitra Ampon'Antananarivo tanteraka ny tim pirofony izany zao vahoaka sesehena nandrakotra n'Ambojatovo zao. Tanura
kandida intsony no nanentana androany fa efa resy lahatra ny vahoaka ka samy naneo ny vetsivetsipony sy ny fanentanany avokoa. Manentana ny mpifidy rehetra eto Antananarivo renivohitra na ny olona tsotra vahoaka tsotra zanaka Antananarivo indrindra itsika tiako Madagasikara sy ny zanaka dada manerana ny tanàna Antananarivo renivohitra ho tonga an-Tatsabato amin'ny alarobia 17 volana Novambra ho avy zao. Manentana trany atsika rehetrarehetra amin'ny 27 novambra hifidy daholo numéro 2 io ihany ny entintsika ampandrosoana Antananarivo azadino ny mpanolontsainantsika numéro 4 fa rehefa tsy mifidy an'le mpanolontsaintsika dia ohatrany tsy mifidy an'le be ny tanàna ihany aza miandriandry any an-trano any fa vao maraina dia tonga dia mbeso tsara ny safiditsika. Taty Ambozatovo dia nafinaritra be fanentanana sy sisa koa manangana Antananarivo renivohitra ifidy ny lalina faharoa rina dia mpanolontsainantsika dia azadino fa lalina fahaefatra dia tonga eto zay manohana sy manentana vahoaka Antananarivo eto renivohitra anoana ny kandida rina. Ireo zay diso lalana rehetrarehetra verena amin'izay amin'ny fahamarinana rina ihany ny toanantsika amin'ny alarobia 27 novambra. Azany dia manentana ny vahoaka Antananarivo tsy vaky volo satria raha zovina ny tantara teo Antananarivo izao sanatria ny vava tsy amidy amin'ny vazaha na amidy amin'ny mena sofina tsony ny tanitsika eto Madagasikara satria antsika Madagasikara satria vao me hitombo ary hitombo avy zato eny ny tany ny fananatsika ho lasan'ireo mena sofin'ireo ka za dia miteny aminareo hoe tsy misy afa-tsy rina no toanana rina no arovana ary rina no metsika amin'ny plasy amin'ny fifidiana 27 novambra. Ny zava-tsangatanay dia fifidianana mangarahara aoka nehoneviny akalalana amin'ny malagasy rehetra tsisy teritery fa raha mifantatsay aloha eto Antananarivo ny tiako Madagasikara zany mbola manana ny heriny izy eto fa matoa zahay miteny dia matoky tena zahay fa tsy maintsy maresy irina. Tonga taty Ambozatovo mihitsy zay ifidy andrina no fitiavana andrina dia andao ifidy andrina 27 novambra rina ihany ary manentana antsika rehetra mba hifidy andrina 27 novambra rina ihany. Manentana antsika vahoaka malagasy avao amin'ny 3e arrondissement sy ny boriboritany enina mba hifidy andrina rina ihany amin'ny alarobia 27 novambra. Landrina Antananarivo ny renivohitra Madagasikara hifidy ny kandida rina numéro 2 sy mpanolontsaina numéro 4 faradoboka ty dia mangataka vahoaka Antananarivo rehetrarehetra navotana amin'ny Madagasikara tsy ho lasa vazany tanàna dia io ihany ny antsika vidina zay. Zay tsy miala amin'ny rina asa miala amin'ny numéro 2 sotra zay. Zay koa tsy miala amin'ny rina dia manentana ny tanora rehetra hifidy andrina amin'ny 27 novambra zay mifidy andrina alefa rina zadino mifidy andrina amin'ny 27 novambra numéro 2. Niala boka Ambozatovo teny ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny ity niany ity dia namonjy ny teny amin'ny commune ambanivohitra Ambotrimanjaka mbola naseho ny vahoaka teny antoerana ihany koa moa fa manana ny tanjany izany antoko tiako Madagasikara izany satria dia nitorajovo ary marobe ireo olona izay tonga nanotrina ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara niaraka tamin'ny kandida izay natolotry ny team ao Ambotrimanjaka ihany koa. Asin'Andre Malala sy Mathieu Prince teny antoerana mitatitra ny vaovao. Tsy navelan'ny filohampanorona ny antoko team Wirery ny vahoaka Ambotrimanjaka sy ny kandida be ny tanàna zaza ary ny kandida mpanolontsaina ao Ambotrimanjaka toy ny fahita tena amin'ny commune izay nandehanan'ny filoha Marc Ravalomanana dia tome fonina hatrany izay toerana nandehanany. Madagascar, Gassali.
Ny filomarika ravalomanana dia nanafatra ho an'ny vahoaka malagasy sy ny mponina Ambotrimanjaka fa tsy tokony anjaka ao anatin'izy ireo ny tahotra amin'ny fifidianana ho avy ity. Tsy avelana irery ianareo aza matavana tsy manderery nareo fa hoaninao fantatro fantatro ny tepitepy fantatro ny tahotra mazonareo fa idada eo any sahy anaradiva aza matavatra zao hoavy de laribio avy zao iaho miara-mentana toy zao dao tsika hifidy any zaza lalana numéro 7 dia ny conseillentio azadino indrono mifidy amin'io lalana fahatelo ny conseiller Elson tena zava-dehibe hoana tokamikotenareo androny mampaheranareo artsirenareo dia zao mahaizy nareo mirahina tsara amin'ny commune manodidina fa io toa hoe mitabetsy lanomamy fa zao aloha niamatra eo dia hoe fidio aloha zaza ary ataovy majorité be koa ny conseiller numéro 3 Ny kandida ho ben'ny tanàna zaza kosa dia nanome toky ireo vahoaka marobe tonga nanotrina fa tsy tsipadolaka ny tany izy sy ny mpanolotsaina larana fahatelo rehefa tonga eo amin'ny fitantanana Ambotrimanjaka. Hoantsika Ambotrimanjaka sy olo-kolotona kora no toy ny dady eto fa efa nanatenerana taminareo zaza ampandosana Ambotrimanjaka ary amena ny asana Ambotrimanjaka ampandosana Ambotrimanjaka. Watsalatsika ny fiarina sy ny fivelomana Ambotrimanjaka Ambotrimanjaka tamin'izay atsika io somentsika ny ato fidosa za tiaka mambra fitazaza tiako Madagasikara voaporofo androany fa manana tanja ny antoko-tim etsy Ambotrimanjaka ary tiany vahoaka iny antoerana ihany koa ny filomarika ravalomanana sy ny kandida natodry ny antoko-tim. Ijanona eny amin'iny commune Ambotrimanjaka iny ihany atsika anatin'ity vaovao manaraka ity mialoha ny famoriam-bahoaka izay nataony tapany ariva ny tapany marandray dia nisy ny fiombonam-po tamin'ny alalan'ny fanadiovana Vaobe tamin'ity niany ity nataony ireo mponina izay tsy magneky ny famitofana ny tanimbariny'izy ireo eny Ambotrimanjaka niova tsy tahaka ny mahazatra ny hetsika izay nataon'izy ireo saingy mbola ao anatin'ny fanehoana izay tsy fanekena ny fanotofana ny tany izay hatrany. Asin'Andre Malala sy Mateo Prince hatrany moa no teny antoerana hoarantsika ny andindininy. Tsy mivaky fa iray hatrany ny hevitra iraisan'ireo mponina etsy Ambotrimanjaka dia tsy anotofana ny tanimbarin'izy ireo. Na somary nangingina aza ny toedrarà herinandro teo eo izay dia noporofon'ireo vahoaka fa iray tsy mivaky izy ireo tamin'ny alalan'ny fanadiovana Vaobe no tanterahana androany. Ny zavatra andrasana mantsy mazava be ny hoe ny mahatsara ny mahasoa an'le vahoaka, ny mahatsara ny mahasoa an'le tanindrazana. Izay foana zany ny katsana eto amin'ity firenena ity fa tsy sanatry ny vavy izy hikatsaka zavatra ratsy, tsy sanatry ny vavy hikatsaka hoe ndao ifandona amin'ny anana na ifandona amin'ny anana satria tsy izay tsina ny antom-pisina. Ny antom-pisina dia ny fiarovana ny tanindrazana. Noho izany raha ohatra ka mbola tsy misy hetsika ataon'ny mpitondra fanjakana, raha mbola tsy misy hetsika ataon'ny relais technicien ao amin'ny aménagement ny ohatran'izany ireo ataoko kosa angamany fa hoe rariny raha hetsika milamina ohatran'izao koa nataony vahoaka Ambotrimanjaka tsisy maharatsy azy hatramin'izao. Izay indrindra no porofona androany hoe tsy misy mivakivaky ary tsy misy misamatsamaka ny vahoaka Ambotrimanjaka. Fampisehoana izay firaisan-kina izay io nampisehoanay androany io hoe vahoaka Ambotrimanjaka dia iray tsy mivaky ary mbola mifankaty mitazona ny izay le dina ifametrahana izay hoe tenerana zany no anaovan-javatra eto Ambotrimanjaka. Firaisan-kina iny nampiseho androany iny. Isy ny hetsika lehibe ho tanterahan'ny mponina etsy Ambotrimanjaka ato miaraka amin'ireo commune voakatsiky ny fanotorana tambary. Lafim-baovao hafa indray dia eo amin'ny 3 andro 4 andro mialoha ny anatanterahana ny fifidianana fandatsaham-bato amin'ny 17 Novambra ho avy izao tsika amin'izao fotoagna izao nitsangana naneo ny heviny ireo tanora zanaky ny vahoaka madinika eny ambany tanàna tamin'ity niany ity naneo izy ireo fa empaka ny trangana halabato sy ny voka-pifidianana tsy mahafa-po izay ny sesilany teto amin'ny firenena hatramin'ny izay
hoaratsika izay fanehoan-kevitra izay eo amin'ny rindrantsary ny tahiry ny aina ranariny. Tsy agnaiky intsony ny halabato ny tanora zanaky ny ambany tanàna eto Andrenivohitra ka nanapa-kevitra ny hamondrona hery hiaro ny safidim-bahoaka amin'ny fifidianana izay hatao amin'ny alarobia ho avy izao. Izay tanora rehetra pitarika ny mpanao ringby sy ny mpilalao izay tonga saina noho ny amin'ny fangalaram-bato miompampana indroa taona hitanay teto amin'ny firenena. Tonga saina izay ankehitriny noho izany. Vonona ny joro, vonona ny anao mangarahara ary mirotsaka mihitsy manolo teny izahay amin'ny andron'ny fifidianana amin'ny 27 Novambra. Ijoro hiaro ny zo amin'ny vahoaka rehetra izay mifidy. Tsy mijoro amin'ny antokoiza na mijoro amin'ny antokoiza izahay fa mijoro ho an'ny vahoaka sy ny manodidina. Satria hitanay dia hitanay tokoa fa misy ny tsirariny, misy ny tsindiazondena izay efa azo ny tsapaitanany satria izay dia eny an-tanàna eny. Ary koa manafatra izay ety am-piandohana ho an'ireo izay tsy fokotany eny aminay mba tsy hifidy eny aminay fa fantatray daholo ny olona mifidy rehetra eny aminay. Koa dia miangavy izahay ary mananatra manafatra mihitsy izahay fa raha mahita izahay ny mpividy olona ny manao tsindiazondena mividy ny safidy mivahoaka dia mijoro izahay isaky ny bureau de vote manerana n'Antananarivo. Tsy asianay miangana na aiza na ambony tanàna na ambany tanàna. Iaro izay na iza zany manao kolokolo eny ambany tanàna amin'ny fokotany misy anay tsirairay avy dia vonona izay tanora hijery sy hanaraka eny amin'ny fokotany mba hanara-maso amin'ilay fifidianana mba tsy hisy ny alabato sy ny karazany sy ny fanomezana vola hifidianana ny safidim-bahoaka. Vonona reto tanora avy aty ambany tanàna reto izany hiaro ny zon'ny mpifidy rehetrarehetra arak'izay fivoriana izay nataonay teo ka dia mangataka amin'ny fitondram-panjakana izay mba hanara-maso akaiky tanteraka. Manohana izao fanapahan-kevitry ny tanora izao ny ray aman-dreny solitena ny vahoaka madinika. Izahay ray aman-dreny izay mpilalao dia hanara-maso ary hiaro zo amin'ny mpifidy. Tsy vitan'izay ihany aoka mba tsisy halabato fa manerana amin'ny bureau de vote dia misy ireo tanora hanara-maso amin'io fifidianana io. Izahay ray aman-dreny tanora eto ambany tanàna na ambony tanàna hiaro zo an'ireo vahoaka ireo. Ireo vahoaka madinika no tena miaina mivantana ny hirifirin'ny fahasahiranana. Ako ny voka-pifidianana tsy araka ny rariny anefa no nitondra ho amin'izao fahantrana lalina iainan'ny vahoaka izao ka tsy anaiky intsony ny mponina Antananarivo amin'ny mety hotrangana halabato. Na iza mangalabato, na iza hividy olona, na iza hanodikodina ny saim-bahoaka dia izao. Vonona sa tsy vonona? Vonona sa tsy vonona? Iaro sa tsy iaro? Tia vahoaka sa tsy tia vahoaka? Iaro ny safidim-bahoaka sa tsy iaro ny safidim-bahoaka? Iaro ny safidim-bahoaka. Eo amin'izay fiomanana ho amin'ny fifidianana izay hatrany dia mahatsikaritra fandikan-dalàna amin'ny endriny maro ireo kandida 4 amin'ny rahala mianaka izay mandray anjara ao anatin'ny kaominina ambanivohitra Ambohimangakely. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny fampelezan-kevitra mihitsy izany. Nagnano fanambarana ary izy ireo androany miaraka ny vondrona ho fanaovana antsoavo amin'izay tompon'andraikitra voakasika an'izany tranga izany. Hoaratsika ny andindiny izay eo amin'ny rindrantsary ny tahiry ny aina ranariny iriny. Tsy mbola mandeha akory ny latsabato dia efa mirehare ny kandida izay milatsaka amin'ny antoko ny fitondrana fa tsy maintsy lany ary samy teny mihitsy aza fa fihetsiketsehana fotsiny ihany sisa ny fifidianana izay atao amin'ny 17 Novambra ho avy io. Tsy manaiky izany ireo kandida 4 hafa izay mpifaninana ary manao antsoavo amin'ireo lazaina fa tompon'andraikitra mahaleo tena mikirakira ny fifidianana. Dia izay ny antony nanaovana an'ity point de presse ity mba hanairana ny tompon'andraikitra mahefa ary raha sanatria moa mitranga tokoa ilay izy ao anatin'ilay fifidianana dia tsy maintsy handray ny fepetra mpanaraka amin'izay izahay kandida 4 amin'ny rahalany mianaka reto. Mivondrona ny kandida 4 mianaka mandray anjara amin'ny kominaly ao amin'ny commune ambanivohitra Ambohimangakely amin'izao fifidianana izao ary mampitandrina fa tsy anaiky ny fandikan-dalàna intsony izy ireo. Ary izay koa maheno fa betsaka ny karapanondro mandehandeha any, betsaka ny zavatra ketriketrina ny kandida anankiray any amin'izao fotoana izao. Le kandida izay milaza fa efa ho lany izy tokony mba ho jerena manokana ihany ny aty amin'ny commune Ambohimangakely amin'izao fifidianana be ny tanàna 27 Novambra izao. Misy ny kandida sasany dia samy zaravary ao amin'ny braopokotany. Misy ny kandida sasany, misy ny kandida dia miaraka amin'ny mpiasan'ny commune manao propagande.
ka zany zavatra rehetrarehetra zany a mba hoentinay a hoen'ny vahoaka rehetrarehetra hoen'ny tompona ndraikitra mba hojerena akaiky satria tsy voavidy vola ny safidim-bahoaka. Tranga efa nisy tamin'ny fifidianana natao farany teo ny fieboeboana ataon'ny kandidam-panjakana ary mbola misy sa manao izany ihany amin'izao fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina izao. Fa lafim-baovao hafa dia tsy mitsahatra ny manentana ny olom-pirenena jiaby ireo solombavim-bahoaka ny Madagasikara lany tamin'ny anarany antoko tiako Madagasikara ny amin'ny tokony ampavitrika azy ireo andeha andatsaka ny vato amin'ny 17 Novambra ho avy izao satria izay no anisan'ny azo atao iadina amin'ny fangalaram-bato. Ankoatra izay dia nampitandrina ihany koa ny solombavim-bahoaka ny Madagasikara ho an'ireo izay mikasa ny hagnano alabato na osika mandritra ny fifidianana io satria dia tsy anaiky lembenana amin'izany ny vahoaka malagasy. Ratsika ny izay fanehoan-kevitra izay rindra tsara ny tahirin'ny andranarinirina hatrany. Vonina hiatrika hatramin'ny farany ny vahoaka malagasy mba hisorohana ny alabato indray amin'ity fifidianana akaiky indrindra ny vahoaka ity. Entitra ny solombavim-bahoaka ny TIM nilaza fa tsy azo ekena intsony ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka. Efa voaentana ny olom-pirenena sy izay mahatsapa manana didy amin'ny firenena mba hanao rodobe hifidy ary hiaro hatramin'ny farany safidy izay natao amin'ny andro ny 17 ny volana Novambra ho avy izao. Manao antsoavo indrindra eo amin'ny izay mety ho alabato izay mety ho isy aoka isika samy hoainy amin'ny bureau de vote daholo samy maily daholo ny teleken'ny bureau de vote moa efa misy fanafanana manokana izay nomena ary izay dia manao antsoavo hoe samy malagasy tsika eto samy monina Tananarivo samy zanaka Tananarivo aloha andeha amin'ny fahadiovana amin'ny mangarahara oka tsisy ny zavatra hafahafa aloha andeha amin'ny ara-dalàna ny fifidianana dia tsisy korotana eto amin'ny tany sy ny firenena fa raha sanatria mbola misy satria milaza aminareo zay fa anananay lista mera ananana ihany koa isan'ilay doublon anakaram-panondro anara-maso akaiky izahay amin'izany lisy mpifidianana zany sy anareo izay mikarama ianareo izay mikarama mitondra karam-panondro tsy anareo mitondra karam-pifidianana tsy anareo fa hosamborona inareo dia atolotra mpitandro filaminana mailo izahay ka dia mampitandrina anareo satria fantatray fa raha ny amaroan'ny olona tsy diana tamin'ireny porte-à-porte ireny mbola manana ny heriny zany atoko tiako Madagasikara zany ka dia mampahery antsika rehetra tongava mifidy satria adidinao le mifidy voalohany indrindra ary raha sanatria misaratra tsy mandeha amin'ny firenena dia tompona ndraiky ianao raha tsy mandray anjara amin'izany fifidianana zany. Tsy azo atao tototsony le fifidianana amin'ity indray mitoraka ity satria safidin'ny vahoaka tena ity fotony io ka aloha mihitsy ny vahoaka no ametraka izay olona tiany hofidiany fa tsy hovidiana vola tsony le safidin'ny vahoaka na andeha ho ahodikotona izay olona tena tianareo hitondrany tanàna no lany eo rehefa ohatra ka itsika miaro vaditsika mandeha hifidy daholo tsika vahoaka malagasy. Indray mandeha tsika nangalarana indro-pandroantsika mbola nangalarana fantenytytsika tsy anaiky intsony manao antsoavo ho an'ny rehetra tompona ndraiky mpanjakana tompotra ndraiky tsy ny fifidianana dia miteny izahay fa basy aty fikavana ny anay aleo ny vahoaka hifidy izay olona tiany olany sy hitondrana azy okizay fangalaram-bato okizay fanodikodinana ny safidim-bahoaka ny anareo sefy boky-tany ho ataonay andro maso bokin'olona ny andro ny fifidianana. Ifarimbonana manerana ny Madagasikara ny fanaovana andro maso ny safidim-bahoaka amin'ny andro ny fifidianana io sy aoriny ny fandatsaham-bato mandra-pahatongavan'ny vokatra eny anivon'ny SRMV. Efa intelo ny sesy tao anatin'ny fifidianana indromy antaona no nisy ny lezoka tsy azo ekena intsony ny iverenana izany amin'ny fifidianana communal izao. Mbola eo amin'izay fanomanana ny fifidianana izay hatrany dia raha ny hitatsika sy efa nambara teto dia betsaka ny fikambanana maro samihafa sy ny fiarahamonim-pirenena no efa nijoro fa hanara-maso ny fizotra ny fifidianana na mialoha izany na mandritra ny andro ary aoriany ny fandatsaham-bato mihitsy. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy sahady ny sakatsakana izay atao amin'ny mpanara-maso ny fizotra ny fifidianana. Raha tsy koragna afa-tsy ny zava-nisy tetsy amin'ny commune Anosy fotsiny isika tamin'ity niany ity. Vaovao nangon'ny Asina Andriamalala sy Mathieu Prancy. Nagaga ireo mpanara-maso ny fifidianana etsy amin'ny commune Anosy ny fisian-tsindry sy ny fanakatsakanana fanatanterahana ny asany amin'izao andro vitsy mialo amin'ny fifidianana izao ka nampametra-panontaniana azy ireo ny hoe inona marina no afenina ka mahatonga izao fomba mamoetra izao.
ka manentana antsika candidat efatra menada izay izay misy candidat fandimy hoe tsy minazaka maire izany dia lasa dimy zany le eto tsy ohatrohatr'izay fa nasavandry zareo izay dia mijanona neutralité foana zany maha observateur anay dia aok'izay mba hanao ny asanay ampahalalahana fa ianareo izay manakatsakana anay dia lasa nananay hoe fa inona ny antony hanasakatsakanana anay zany amin'ny asanay misy ihany ny zavatra hitanay fa izay moa zany mijanona ho tsy ambaratelonay observateur alefanay any amin'ny PV ka antiako tenenina eto zany hoe mba mitaky izay lalao madio mitaky izay fanajana ny olontsika tsirairay ireo zao zao efa mandeha ny faradoboka dia mba manentana anareo candidat reo izay fezo tsara ny olonareo tsy fampiantsy ohatr'izay koa itsika vahoaka nanosy zato aleo mba hoe propagande no atao dia tsy hanaratsy ny hafa tsy fampiantsy itsika fa ny zavatra hitanay hatramin'izay dia vokatry ny fampiantsiana dia lasa mikorotana dia ny vahoaka no mitondra le ina moa zany mizaka ny tserany mizaka tsera satria teto zao efa nisy an'izany hoe olona avy nanao propagande dia nisy nanindrona naratra. Iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no masaka azona roso taminao tato anatin'ny vaovao tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ho amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka indray samy tsara tompoko lahy sy tompoko vavy.